dia faly miarabantsika rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hijery ny afatry ny tenin'Andriamanitra indray isika. Ka ny loha hevitrintsika androany moa dia ny manodidina hatrany, resaka manodidina hatrany tsika ny amin'ny fiderana sy ny fisaorana. Amin'izay fiderana fisaorana izay moa dia Davida izay anisany hoe tena dera niaina tao anatin'izany fiderana izany, ary anisany tena nanamarika ny fiainan'i Davida, ny fanompony an'Andriamanitra, dia izy sady feno fiderana no feno fisaorana an'Andriamanitra, saiky ny dera sy ny saotra an'Andriamanitra hatrany foana izy. Ka dao mba ho jerevantsika hoe na tokoa moa ny tena antony nanery natonga an'i Davida ho feno fisaorana sy fiderana ary fankalazana an'Andriamanitra. Rehefa jerena ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo dia anisany antony voalohany, Davida tena resy lahatra mihitsy izy teo amin'ny fiainany hoe tamin'izay rehetra nataony dia nanampy azy Andriamanitra. Tsisy zavatra vitany, tsisy zavatra efany mihitsy raha tsy teo Andriamanitra. Izany hoe ny zavatra tsapany Davida zany, rehetra n'ireo ady rehetra nataony dia Andriamanitra niady ho azy, nanampy azy, nanome hery azy tamin'ny zavatra rehetra izay natrehany, na inona nataony na natrehany dia natsapa izy hoe tena teo foana Andriamanitra, nanampy azy teo foana Andriamanitra. Dia noho izany nahatonga azy hoe nidera an'Andriamanitra izy, nisaotra an'Andriamanitra izy, nankalaza an'Andriamanitra izy, satria natsapa izy hoe Andriamanitra no anton'ny fahombiazany, Andriamanitra no niavian'ny fahombiazany, Andriamanitra no loharan'ny fahombiazany. Ny zavatra rehetra nataony nety dia natsapa izy fa tena nanampy azy Andriamanitra. Izay fanampian'Andriamanitra azy tamin'ny zavatra rehetra izay nataony izay no nahatonga azy nidera an'Andriamanitra. Lesona lehibe ho antsika izany. Tsarovy tsara fa tsika dia tsy mahay manao na inona na inona, fa matoa tsika misy zavatra azontsika atao na vitantsika na tokony ataontsika dia teo ny fanampian'Andriamanitra. Azadiny foana ilay tenin'Andriamanitra hoe raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Izany hoe raha tsy eo Andriamanitra, raha tsy nisy an'Andriamanitra tsika, raha tsy teo ny fanampian'Andriamanitra dia tsy toy izao tsika. Noho izany mazotoa misaotra sy midera an'Andriamanitra. Antony faharoa izay tena nahatonga an'i Davida koa feno fiderana, fisaorana an'Andriamanitra dia ny fahatsapan'i Davida ny famindrapon'Andriamanitra, izay natsapa mihitsy izy tena vaovao isa-maraina izany famindrapon'Andriamanitra izany. Ary ny famindrapo moa dia raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena, ny famindrapon'i Jehovah no tsy nalanindritratsika, dia ny famindrapo dia tsy inona akory fa hoe misy zavatra zany tokony ho azontsika fa tsy nomenantsika noho ny famindrapo, izany hoe noho ny ditratsika, noho ny fahotantsika, noho ny zavatra tsy mety nataontsika dia tokony nahazo kapoka isika, tokony nahazo fahamaizantsika. Fa noho ny famindram-po dia tsy nanao izany Andriamanitra fa namindra fo tamintsika. Tsapany Davida izany hoe ny famindram-pon'Andriamanitra no natohizao azy, satria raha ny zavatra nataony, raha ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany, raha ny zavatra tranga teo amin'ny fiainany dia fa tokony tonga tahaka ny Sodoma izy izay naringa an'Andriamanitra, tokony tamin'ny andron'ny safidrano izay efa naringa an'Andriamanitra, fa natsapa izy hoe noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia na dia teo ary ny zavatra tsy nety nataony, na dia teo ary ny zavatra mety hoe zavatra tsy nahasoa mihitsy dia mbola namindra fo tamin'ny Andriamanitra, namela azy hitohy amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ho antsika ihany koa dia ataontsika mba ho feno fisaorana an'Andriamanitra, feno fiderana sy fankalazana. Azadiny fa ny famindram-pon'Andriamanitra no tsy nahalanindritratsika, fa raha ny zavatra nataontsika. Jereo mange ny zavatra nisy Miriam mange ka nanome tsiny fotsiny amin'ny Mosesy dia fa boka
jerevo ny zavatra nisy tamin'ny Kora sy Datana nametsiny Mosesy mivava ny tany ny telona azy fa ankehitriny kosa dia isaoran'Andriamanitra fa nifidy ny famoram-po izy ka na inona zavatra misy eo amin'ny fiainantsika izany akory tsy midika nararoatra n'izany famoram-pon'Andriamanitra izany tsika fa isaoran'Andriamanitra fa manoloana ny zavatra izay indraindray tsy hampozina tampoka izay ataontsika dia mamindra fo amintsika foan'Andriamanitra ka samy midera misaotra tahaka ny Davida matsiaro izay vaovao isa-maraina ny famoram-pon'Andriamanitra dia feno fisaorana izy. Antony fahatelo nideran'i Davida an'Andriamanitra, nisaoran'Andriamanitra dia ny soa izay nataon'Andriamanitra, nahatsapa izy hoe tena soa lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ho antsika amin'izao fotoana izao dia te hitodika amintsika hijery ny soa lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Voalohany aloha meno ny zanany lahatokana mba tsy ho veryntsika, ny tsy havery antsika angely nanomezana zanany lahatokana fa mba hananantsika fiainana mandrakizay soa lehibe mihitsy nataon'Andriamanitra, izany hoe nanovany mandrakizay atsika. Tsy misy soa lehibe ohatran'izany hoe novain'Andriamanitra ny mandrakizay atsika. Raha tokony mandrakizay any amin'ny elo dia novain'Andriamanitra mandrakizay any an-danitra. Izany no tena nisan'ny farany soa lehibe indrindra. Ny aretany teo ambony hazo fijaliana, ny aretan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ho foatiny amin'ny fahotantsika handatsaka ny rany, hiaritra amin'ny mafy teo izy ary ny rany iny ny famelana ny helokontsika. Soa lehibe nataon'Andriamanitra izany izay tokony hisaorantsika sy hiderantsika an'Andriamanitra. Ny aretan'i Jesosy ny diakapoka ary izany diakapoka izany nahasitranana antsika soa lehibe nataon'Andriamanitra izany izay tokony hisaorantsika sy hiderantsika an'Andriamanitra. Ka noho izany ary mampahiry antsika rehetra mba hanao tahaka an'i Davida, nisaotra ny deran'Andriamanitra izy noho ny fanampian'Andriamanitra azy, nisaotra ny deran'Andriamanitra izy noho ny famondram-pon'Andriamanitra, ary nisaotra sy ny deran'Andriamanitra izy noho ny fahatsapany. Ny soa lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany hoe nanisy soa azy Andriamanitra, namindra fo taminy Andriamanitra. Ka noho izany daoko antsika mba feno fisaorana, feno fiderana an'Andriamanitra, satria tsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia tsarovy tsara fa isika ny toy izao dia teo ny fanampian'Andriamanitra, teo ny fitahian'Andriamanitra, teo ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany isaora izy, derao izy ankalazao. Ary tsika ihany koa dia mbola mamindra fo amintsika foan'Andriamanitra isanandro, na inona mety fadalantsika, falementsika, dia mamindra fo amintsika foan'Andriamanitra. Noho izany samy misaotra sy midera an'Andriamanitra. Eo ihany koa ny soa lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ny nafatesany teo ambony hazo fijaliana, na nolorany zanany lahatokany, na nolorany ainy. Soa lehibe ho antsika izany ka dia derao Andriamanitra, ankalazao izy feno fisaorana sy fiderana ny vavaka sy ny androm-piainanao rehetra. Saotra tompoko.